Fa miarabantsika tsirairavindray ohatra izao fotoana manokana resantsika ny mofinaina zao amty maraina latsinainy ity. Soran'Andriamanitra isika fa mbola meny tombonandro ary iraina era-poeratsaina izy satria ny famindram-pony mbola posany amintsika ary isaorantsika izy manome ny mofinaina hatrany. Londerantsika ny amin'ny ten'Andriamanitra anio dia vavaka isika. Itomba Andriamanitra eo ankasitrahanay feno ianao noho ny fahasoavana izay arotsaka ao aminay amin'izao maraina izao. Ampianaro izahay anay anisan'ny andronay fa na izahay tsirairay avy izao dia tsisy afaka mampitombo akory ny androm-piainanay fa na ny zavatra rehetra iainanay dia tsy vidinay vola aman-karena fa avy aminao zany. Ka ho tsapanay isanandro fa voafetra ihany koa ny androm-piainanay ka miasa eo anivonay tsirairay avy ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ady tsy maintsy hatrehana. Ilay amin'ny Timoty voalohany toko 4:12 manao hoe miadia ny ady tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao an'ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Amen. Misy ady tena mitohy izay tsy maintsy hatrehana ary tsy voaharo na dia iray minitra aza isika raha tsy mametraka ny tenantsika eo ambany fiarovan'ilay nanolotra ny ainy. Dia Jesosy zany mba ahafahany rehetra izay mino ny mahazanak'Andriamanitra azy mandositra sy miaro amin'ny fahalovana misy eto amin'ity tontolo izao ity. Hainy tokoa ny mampikambana Andriamanitra azy amin'ny maha olona antsika ho setry ny finoantsika. Raha matokan'Andriamanitra ianao ary koa miray amin'ny fombany ary manao ezaka lehibe dia mitory ny asan'i Kristy teo tany ianao ho fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahany. Asaina isika hiresaka momba an'ireo loza ao ambadiky ny ady izay fanaovan'ny fahavalo tsy hita maso ary koa hiambina ao anatin'izany. Satria moa zany tsy miady amin'ny nofo aman-drasy isika fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana ary ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia tokony ho vonina mandrakariva sy hahatsapa an'izany ady izany. Tsy midika hoe tsisy tsony ny ady rehefa manaraka ny Kristy, tsy kilalaon-jaza akory zany na hoe fitonantonana poana ara-panahy. Ny fifaliana rehetra ao amin'ny fanompoanan'i Kristy dia midika ho adidy masina amin'ny fiatrehana ady mivaivay matetika. Ny hoe manaradia an'i Kristy dia midika ho fiatrehana ny ady mivaivay. Asa mafy izy io, ady atao amin'izao tontolo izao sy amin'ny nofo ary amin'ny devoly. Ny fifalitsika dia ny fandresena azo ho an'i Kristy amin'ny alalan'ny ady mivaivay. Voatendro amin'ny asa isika, tsy ho an'ny anina mety ho levina ihany fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay ihany koa. Tsy maintsy mihevitra an'izay sanda alohany ny tsirairay. Tsy misy olona omba raha tsy manao ezaka mafy. Tsy maintsy mampiasa ny herintsika rehetra isika ary manombo ny nofo mba amin'ny faniriana sy ny filan'ity nofo ity. Zava-dehibe lavitra noho izay veriny maro ny fanombohana amin'ny hazo fijaliana. Fiambenana tsy tapaka izany mba ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao mba hiady ny ady tsara ny finoana mandra-piafaran'ilay ady ary ho mpandresy isika ka handray ny satrim-boninahitra ny fiainana. Izany rehetra izany anefa dia mila ezaka, mila tsapa aloha voalohany indrindra ary mila faniriana ary mila ezaka. Nefa tsy noho ny amin'ny herin'ny tenantsika na fahatsika mandresy ao anatin'ny ady fa satria tsika efa nomeny Kristy ny fandresena aoka kosa ny ady rehetra izay atehantsika isanandro dia ho tarehan'ny fanahy masina isika atsapa fa mila miray amin'ilay mpandresy mba hahafahantsika miazona an'ilay fandresena izay fanomeny Kristy antsika. Vavaka isika. Reto mba Andriamanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Foazy ny foamam-pananay tsirairay avy amin'ity maraina ity. Tsapa fa ao anatin'ny ady tokoa izahay ary ny fandraisanay anao Kristy eo amin'ny fiainanay dia tsy midika fa tokony hipetrapetra-potsiny izahay na hitonanana napoana fa hoy ianao hoe asainao tokoa izahay hitondra ny hazo fijaliana isanandro
ary ihany koa hiara mandeha aminao amin'ny fotoana rehetra. Aminaran'i Jesosy, amen. Sapiaro